Mpanao baskety ny club Fandriafiala. Za tia rano be tamin'ny mbola kely dia iny zany ny exploiter ray aman-dreniko hoe rehefa io no tiany dia aleo zany izy ampiana amin'ny zavatra tiany io. Tsy nenina moa zany e, fa samy hafa ilay izy aminahy. Ohatrany hoe basket zany fialamboly, tena hoe fialamboly juste hoe passion de côté zany fa ilay natation tena mikirizana hatramin'izay. Dia amin'ny natation kokoa no tena ahitako opportunité bebe kokoa dia azo lazaina hoe choix-ko tazomiko ihany ilay izy. Au total anaky 5 dia 3 tamin'ny bassin de 25 mètres dia roa bassin de 50 mètres. Bassin de 25 mètres 50 mètres anaky 3, 50 mètres papillon dos dia ny 50 mètres nage libre sy 50 mètres papillon tamin'ny jeu des cils farany teo no nataoko. Mieritreritra za hoe anatratra ny 100 mètres nage libre dia ny 100 mètres 4 nage. Resaka vitesse foana moa zany ianao fa tsy tena miditra amin'ny resaka demi-fond sy ny grand fond. Tsy tia lavitra aloha ilay izy zao e par rapport amin'ny temps tsy tia lavitra fa ataoko hoe eo amin'ny herintaona roa taona eo angamba. Ny tanjona moa zany amin'ny maha sportif dia ny représenter Madagascar any amin'ny Jeux olympiques foana. Dia mba hanatratra koa ny temps de qualification amin'ny championnat du monde fa tsy onona amin'ny wild card foana. Tsy maha mbola lavidavitra kely ihany fa mbola manam-potoana tsara. Ataoko hoe ilay izy zany avy any amin'ny ministère fa tsy avy aty aminay sitraponay moa zany dia andeha foana fa teo amin'ny résultat-nay zany mbola atao hoe tsy nahafapo an'zareo dia tsy mendrika ny représenter Madagascar ao anatin'izay Jeux africains zay. Mbola baraigny aloha zany ilay izy hatreto mbola tsy tena nahazo valiny izay fa mino zany izay hoe mba ho tonga any ambony any ilay fangatanay dia mba hisolo tena Madagascar izay any amin'ny championnat d'Afrique. Amin'ny maha-athlète moa zany ilaina foana ny comparaison par rapport amin'ny athlète avy any firenena hafa dia izay tsy fahampiany expérience izay mety mahavoa moral any ankizy hoe hikotrana foana zany mandavataona dia roviana zany izay vao abseo hoe izao ny résultat-nay. Lasa hoe ilay mikotrana io lasa routine be dia lasa farany ilay ankizy tsy motivé intsony dia farany mijanona loha be izy milomano en sport en général mihitsy. Ataoko hoe ny resaka développement personnel angambany no tombony amin'izany hoe miditra centre zany par rapport amin'ilay mikotrana aty ohatrany amin'ny fiainana andavanandro zany. Misy apport hoentin'ny zareo kokoa amin'ny resaka teknika, amin'ny resaka kotrana dia iny ahafahana mampitombo ny performance bebe kokoa zany. Ny anahy manokana aloha zany maraina mifoha dia mandeha milomano dia amin'ny vers 11h misakafo dia avy eo mandeha mianatra amin'ny ray sasany dia avy mianatra amin'ny 10 miverina any amin'ny piscine dia manao musculation kely dia izay vao miditra milomano indray. Différence hitako izao ataoko hoe tanjaka samy manana fa ny resaka teknika zareo efa hatramin'ny mbola kely ny ohatrany hoe se focaliser tamin'ny resaka teknika par rapport aminahy manokana dia izay ny hitako hoe avantagen'ny zareo zany par rapport aminahy dia iny moa tsy maintsy mbola travaillena kely ahafahana manatsara ny performance.